Pejim-baovao hafa tanteraka kosa no anoizan-dany vaovao zao alina izao. Lahara-pamena ho an'ny fitondrana ny fiarovana ireo filoham-panjakana ho avy eto amintsika mandritra ireo fihaonana tampony roa lehibe dia ny COMESA sy ny francophonie amin'ity taona 2024 ity. Ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena manokana dia efa miomana fatratra amin'izany fiatrehana izany fihaonana tampony roa lehibe izany izy ireo. Vola Ravafy sy Tsirakoto Arsan hatrany. Apetraky ny fitondrana malagasy ho lahara-pahamehana amin'ny fiarovana ireo filoham-panjakana ho avy mandritra amin'ny fihaonana tampony COMESA ny volana oktobra sy ny fihaonana tampony francophonie izay ho totosaina amin'ny volana novambra izao. Efa miomana amin'ny fiatrehana izany eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'izao fotoana izao. Entina namafisana amin'ny fiarovana, azo fampitaovana vaovao entina hisorohana ny mety hisiana fipoahana toy ny bomba mandritra ireo fivoriana iraisam-pirenena roa lehibe ireo isika. Exonération de taxes, casque fatungavana, équipement de neutralisation et destruction des explosifs. Il nous dit à famille de français, ou un petit casane, miatk, ni fiona tampnia, ni ritskatsuil, car il est une fitovan izay hampiofana ny miaramila eo anivon'ny folo alindahy mba hahafahana miatrika izay mety ataoko hoe zavatra mampiahiahy satria fitaovana ilaina ireny hijerevana n'ireny rahantsika nahita tamin'ny andron'ny fitezamita dia be dia be ny bombe artisanale, be dia be ny ataoko hoe entana nampahiahy dia nampiasa ny spécialiste de protection civile dia ho fiatrehana ny sauvé de la francophonie amin'ny volana novambra ny taona ity zany dia nanomena ireny fitaovana ireny ny firenena frantsay mba ho fanampy ny efa misy eto toerana eto ary hanome ihany koa fahaiza-manao fiofanana zany mba ahafahana miatrika ny tampoka dia zavatra salama ireny. Nisorita ministra ny fiarovam-pirenena ihany koa fa mbola mitohy ny fitazonana amin'ny mpitandro filaminana rehetra eny mitoby. Mipetraka ao anaty toby ny mpitandro filaminana mba handray fiofanana, handray fampianarana ary ny hoe mahakonsigné tsy mahakonsigné ny camp dia apetraka ho appréciation ny lehibe ny état-major général ny tafika malagasy ny commandant gendarmerie izay tompony ny fampiasana ny olombelona. Apetraka ihany koa eo ampelatana ny tali général ny police pirenena zareo mahafantatra hoe à travers ny angom-baovao hoe tokony tazona ho vonina hiatrika mety zavatra mety hanahirana ve ireo mpitandro ny filaminana ireo sa tazonina anaty camp handray fampianarana handray fiofanana fa aza mieritreritra nareo hoe rehefa tazonina anaty toby ny mpitandro filaminana dia misy zavatra mampiahiahy ny aty ivelany. No Maria ministra ny fiarovam-pirenena fa ny fanjakana malagasy no miantoka amin'ny fiarovana ireo filoham-panjakana sy vahiny andray anjara amin'ny fivoriana tampony COMESA sy ny francophonie. Tsy namoaka kosa izy ny isa mpitandro filaminana ihasa mandritra ireo fivoriana iraisam-pirenena roa ireo.